Rehefa tonga tak'izao moa ny fetin'ny Paulina fandresena dia tsy toriteny izany no entina fa famakiana ny bokin'ny Estera manomboka amin'ny toko voalohany ka hatrany amin'ny toko farany indrindra izany. Dia rehefa voavaky ny toko voalohany dia miaraka mitsangana isika dia miteran'Andriamanitra dia tena mihetsika tena manatotona ny herina rehetra mihitsy ao anatin'ny federana. Amen na? Dia ao anatin'izay federana izay misy fandresena midina. Ianao hoe deran'Andriamanitra fa any ambadika any misy fandresena tena karakara mihitsy ny tompo any ambadika any ianao midera eto. Amen na? Miantana aminao fotsiny ao anatin'ny famakiana ny teny tsy matory am-pitoerana.
lazao zay no akaikinao. Tsy matory am-toerana fa raha ny tena tsara dia mba miara mamaky ny baiboly tsika dia samy mahita ny voasoratra avokoa ny amin'izany tantaran'ny Estera sy Mordekay zany. Jerevantsika ara ny baiboly any amin'ny bokin'ny Estera toko voalohany. Estera toko voalohany manomboka ny andinin'ny voalohany no amakitsika azy. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta, ny soramandry ambony milaza manao hoe ny fanasana lehibe nataony Ahasverosy ary nanesorana ny Vasity vadiny. Andininy voalohany. Ary tamin'ny andro nanjakany Ahasverosy, ity Ahasverosy ity ilay nanjaka hatrany India ka hatrany Etiopia, ka nizarazara ho 720 toko ny fanjakany. Dia tamin'izany andro izany raha nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianan'ny fanjakany izay tany Sosana renivohitra Ahasverosy mpanjaka, tamin'ny taona fahatelo nanjakany dia nanao fanasana ho an'ny mpanjaka sy ny mpanompony rehetra izy. Ary teo anatrehany koa ny lehibe ny miaramilan'ny Persia sy Medi sy ny mpanapaka mba amin'ireo komandin'ny isa tokony amin'ny fanjakana. Ary nasehony andro maro dia 200 andro ny arena mamboninahitry ny fanjakana ary nitabisy ny rehare momba ny fahalebiazana. Ary efa tapitra izany andro izany ny olona rehetra izay tany Sosana renivohitra na lehibe na kely dia nanaovan'ny mpanjaka fanasana naharitra afotoana teo amin'ny kianjan'ny tambolin'ny tranon'ny mpanjaka, ary nisy lamba fotsy ny soratsoratra sy manga ny fe tamin'ny koferongony fotsy sy volomparasy tamin'ny masombola fotsy sy tsangatsangany vato maromora fotsy, ary nisy farafara volamena sy volafotsy teo amin'ny lampy vato alabastara sy maromora fotsy sy ary maromora mainty. Ary ny olona dia nampisotrony tamin'ny kapoaka volamena, samy hafa avokoa ny kapoaka, ary betsaka ny divaina andrina araka ny fanomen'ny mpanjaka, ary ny sotrony olona dia araka ny tenin'andrina, ka tsy nisy nanery. Fa toy izany no nandidin'ny mpanjaka ny mpitandrina ny tranony rehetra mba anaovan'ny olona araka izay sitrapony avy. Ary Vasity vadin'ny mpanjaka dia mba nanao fanasana ho an'ny vehivavy koa tao amin'ny tranon'ny mpanjakana izay any Ahasverosy mpanjaka. Ary tamin'ny andro fafito noho ny falin'ny fon'ny mpanjaka azony divay dia nomeny teny Meomana sy Bigtasy Arbona sy Bigtasy Abagtasy Zetara ary Karkasy tsidranola 7 izay nanomboka eo anatrehan'ny Ahasverosy mpanjaka mba hitondra ny Vasity vadin'ny mpanjaka eo anatrehan'ny mpanjaka, misatroka ny satroboninahitry ny fanjakana mba aseho amin'ny olona sy ny mpanapaka ny atsaratarehiny fa mateiza izy. Fa Vasity vadin'ny mpanjaka nandany tenin'ny mpanjaka netiny tsidranola ka tsy netina kany. Dia tezitra loatra ny mpanjaka ka nirehitra tao am-poniny